bavoko za koa ny miasa loha aminao io e failainao mafijazo sanandro nagnino aha efa izy volaniko aminao zay mianatra miany tsy motsy maraigny sakindraka moty efa sasakaligny amaro elikoaro valinao manafo Sakao tanany tadatoa sa bakoly. Zaho koa mbola hividianana. Ndry tsy ry tanany tsony fa efa lehibe. Mbola mahazo azy ako. Dia inona no vidiana indry? Zavatra tsara be. Inona le izy? Za tsy teny. Sory Sertina. Ahoana dadatoa? Nisy fivoriana iny nomaniko an'ny tanora ka iseno solotenanako any fa be marary be ny amin'ny hopitaly. Zany hoe dadatoa? Fa tsy anahirana be ve zany dadatoa? Tsy maninona ka. Za tsy afaka. Raha izany ary aloha dia aleo aho hiomana zany. Dia matoky an'sia zany tena. Eny dadatoa. Teto izany tadatoa bisky efa mivekiny tadatoa. Eriky mantsara. Eno kely e. Efa eo daholo zany reo nareo dia afaka mandroso amin'izay tsika fa hatarako be fotoana. Mino hoe fa renjony angambasika dia misaotra anareo tanora nanaiky an'izao fanasana androany zao. Tsy tokony ho zany no hoe fa tokony ho lafa zany hoe davakoako zany dokotera ro zay fa manome fanasana anareo iny kanefa le be marary be any amin'ny hopitaly dia tsy tanaky izy misy hotena anazy azy zany za koa tanora raha teo mitovy aminareo ny andro androany aloha dia andro mpifantatsika rehetrarehetra zay amany mpifantaty anazy dia tanora ohatry tsika efa mianao anaty fitiavana zao any tsika angambany dia zavatra tena vomietsika rehetra zany ny momba ny fitiavana ary ny tena natokany ty fivoriana ty natao dia misy ampimay matsirona-tsika any amin'ny ohatra hoe fitiavana tsy tokony ho izy any ndraindray zalany anaty alany mandeha manasivana hoe fa izao fotoana androany zao miavaka indrindra zany hoe tanora mendrika atsika anontany anareo ary hoe inona no tena iatsonany olona raha hoe inona zao afantarana anazy zany hoe tena ty izy no afaka mala izay fanontaniana zay Manaja amin'ny fotoana omeko azy izy. Mahafoiny hainao anahy izy. Ary ato Manome izay rehetra tedaviko izy. mbola misy raikana anankatanana tato sa misy Tsy mampirafy azy. marina daholo zay fanontaniana toy zay saingy tsy apy raha ohatra izy ka nanome fotoananao fotsiny nefa izy nampirafy tany anamaka fa manaja le fotoana nomenao fotsiny izy dia tsy izy zay ray koa manome zay zavatra tsy diavinao izy mety ho afaka atao no manome zavatra tsara be manao nefa tsy tena tiako ianao fa iatsaraky be mihitsy ray koa tsy mampirafy izy
mety tsy ampirafy anao fa mety manao tsinitsinina anao ohatra hoe miady aminao matetika zay zavatra atendeninao anazy dia tsy tanterazy mbola tsy ampy zay fa ino hoe fantanina raka manisy rehetra izy ireo zavatra tendeninareo zany ao anatin'ny fitiavana zao fa izao no tena zava-dehibe eo amin'ny fitiavana ny fitiavana dia mampiva zavatra maro be zao ny fiainana zany raha navditra be za taloha dia nisy olona ray tena tiako be le olona dia rehefa miteny tamiko olona io hoe seria tsy tiako zao zavatra ataonao zao dia soroko daholo zay zavatra tsy tian'le olo tiako zay ohatra hoe miavinavina za aza miavinavina anao fa tsy tiako miavinavina tena raky ny teny zany hoe manaiky saina zany le olo tiana izy ary manao zay zavatra tiany rehetrarehetra manome teny mamy tsy mora tezitra mifampiresaka tsara zany an'le olo teny maro daholo zay zavatra nytenenina rehetrarehetra zay ao anatin'ny fitiavana zany dia manaja olo tiana ihany koa izy zany hoe olona tokana ame raha tsy mampirafy izy manao zay rehetra mahafaly ny olo tiana izy eo amin'ny lafiny rehetrarehetra ka am'izao andro fankaty zao zany ary tanora dia tsara zany manoteny zany ary tokony ho arahantsika zany fa misy matsy milazy hoe tiako be anao nefa izy ary matyany manao deuxième bron na troisième bron maso daholo reo zavatra tenenina rehetrarehetra reo tsy diso reo fa ena ohatra ny tsy alezy zany dia zay zany misy fa afaka mirava tsika misaorana rehetrarehetra dia manao mifety mifankatisanotra dia mirava tsika dia samy manazy ny otiny mba ho filamatra saotra be manao ny matikisela fa mba afaka mianapetaka aminao ve zafady a ohatra ny endrika tsy dia vahiny aminazy io aiza niara namonjy fivoriana atsika omaly ohatra ny tsy alezy mihitsy anao tamin'ny maly tena mampatsiahy zavatra tena mampalahelo be ao amin'ny fiainako zany iny daty iny e zany a satria zany tamin'iny daty iny a nafatesan'ilay olo tiako dia mitovy endrika be aminao zao mihitsy izy zany hoe tsy ngery-taona fianao lahelo koa zany ianao tena zay mihitsy ka tena misy itovizany be amin'ny tantarako ny tantaranao raha tantarako ianao ngamba ny tantarako a dia mety tsy ino ianao anefany a mbola isy fotoana raha mety hitantarako anazy aminao tsy haiko hoe oviny ianao manana fotoana malalaka tsy manino fa zay mampalalaka anao foana dia mampalalaka zany eny ary andraso lafaty vetivety aloha sy miazo fa allo Tina, tsisy nomeny andao alekale invitation rehetrarehetra zany a vady tonga fa tia mihitsy anao andamina an'izany zavatra zany eno a sao dia sao andraso fa ho avy a vetivety fotsiny zao eny
tsy fa ohatrany angatadalana anao Fa iza le olona teo iny e? ndaty fa ho tataraiky aminao ihany momba an'iny Fa sao dia aloha mampisy olana eo amin'ny fiainanao no hoe firesantsika na fotoanatsika. tiako be aza raha misy fotoana eonako aminao mialatsiny a Eny tsy maninona. azafaty rasy toro Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous. Hita mihitsy ny tony hoe tsy mahalala fomba. ary nakaiza izy miaraka Asa, zanga mpitahiry azy. vao teo izy ny telefona amiko fa misy problème maninona moa raha nitsorinao hatramin'izay fa tsy tianay ianao no ampisinao pitsony raha rahanay vao miteny any ianao Tsoroko aminao a, za efa elany tsy nakasitraka ny nambadin-janako anao. Ngaza zao tsy tianako ndeha ho vambadinao ary. Tsy makasitraka ny rarahana io mihitsy aho. ay zany fiatsara-melatsy fotsiny nataonao hatramin'izay rehefa afaka ny olana anao nefa ny ampifantariko anao a mbola tsisy nitsoahako ny fitoriana nataoko taminao mbola eo ampilatanako zany Ataovy zay ataonao fa za tsy mirarahana zany. Tsisy atahorako amin'izany mihitsiny. raha matompy tsara velatsy anao satria zao koa mpifantariko anao sy ny zanakao fahampiriny manja Maninona tsara ny tiana? mandreraka benany ataon'ny reninao e Tsy menatra kory izy eo amasoko eo zany ny vava ataony. Zany mbola sisiana iarahana ihany. Rariny koza ka ohatra ka nanakana tsika neny. Zany mafafanao. Ene tsy manena fahozakaiko zany. Zao hoe, aza manantena ny ahita tsy ny moltiana. Safida Fahozakaiko. Safida andraso aloha e Mandanako ianao mandeha fa tsy tiako kory na mijery anao eo ary. fanositosika kely raha Ka andotraniko ianao fa mandany ianao mandeha any. aza fanositosika kely Tiako kory na mijery anao eo ary. Ka mandany ianao voaka. lalana mivoaka ny trano fa zafa Ianao ihany no mampijaly ny zanako nefa lehilahy tsisy ilaivana anazy koa. de zao koa afatrako aminao a ifankahita Tsy rarahako ataovy zay ataonao any, za tsy mirarahana hitanao zany. hoe vehivavy pisoloky Nefa tadio a, raha maninona ny zanako iny tsy miala aminao a. Maroso. Manao madama mandraisa toerana dia mipetrapetraka ahoana ny anao zay madama? Tsy zany tompo fa tonga eto aminareo a hitondra amin'ity fitarainany ity. Misy tovolahy zay mifankatia amin'ny zanako. Dia maniry ny akavady ny zanako io tovolahy io. Dia zany efa tsy nanaiky. Dia rehefa tsy nanaiky a dia tsy hitako zao zay nandeha ny zanako na aiza na aiza. Ka zay mahatonga nahita ity fitarainany ity eto anaty toeranareo manam-pahaizana. Azafady areo taratasinao madama. Ka noho izay anton-javatra zay a dia tsy maintsy soraisina tsoratra zany a ny fitarainanao sy ny déclarationnao mikasika an'izay a eny ary ya ity izy ty madama fa dia efa mangataka anao zany a mba nasonia ny fanambarana zay nataonao. Yes. Aí você tem. Basi ni hapo banyo. Eny ary dia hiezaka moa zay zany a natateraka ny asanay a amin'ny fikarohana ny olona zay voalazanao eto ka dia omendalana ary ianao madama fa dia mirary soa eny ary tompo.
Tatalana. Eny ary mandram-pianana madama da hoary aza be eritreritra fa dia mbo atao izy ty eny ary tompoko io. nahoana moa zany tsofaly e raha azoko natao raha nitsambikimbikina eraky ny tokotany dia natao raha araky ny renseignement tombontsika dia ato no mipetraky monsieur tiny ka mila mailomailo fa sao dia manao fihetsika mahery hafahafa izy Izo manao ana tompoko raha manazanao tompoko polisy manao ny asany zaka antany anao ato ve no mipetraky monsieur tiny azafady fa ahoana misy raha ilainay azy mainka any amin'ny broka mandroso izy azafady mandroso izy monsieur tiny aloha monsieur tiny eny tompoko ia polisy mpitandro filaminana manao ny asany tompoko miangavy anao mba anaraka any fa misy raha ilainanao any amin'ny brao tsy azoko hoe zany hoe antsika manazava bebe kokoa no mikasika an'izay fa manaraka any moramora no mba angavianay anao tsy fantatro hoe inona ny antony any angafatsika monsieur tiny no manazava an'izay fa diany zao dia mba mangataka anao an-tanandroa mba anaraka any moramora fa mba tsy hisy zavatra hafa ataonao ka tsy fantatro hoe inona ny mialatsika hoe fomba nitondra fitaovana azy monsieur tiny ka raha mbola manao fihetsika hafahafa ianao dia voatery zay metaka ny fitaovana iny ka tsy fantatro ny hoany andao fa antsika manazava Brigadier, sir, mba etikely alakely hoe le monsieur Tina anaovantsika fanadihadiana anaovana ny fandraisana ny soratra mikasika an'ity raharaha momba anazy ty. Vrai sir. Dahoara. io izy sir Ay, mandroso anao monsieur Tina mipetrapetraha. eny tompoko Araky ny fitarainana izay tonga eto am-pelantananay monsieur Tina dia ianao dia voalaza fa tompon'andraikitra amin'ny tsy fahitana ny safidy ka manao ahoana mba azonao ambara mikasika an'izay toetra raha zay. eny tokoa sef marina fa miasa zay safidy sao programme zany tsy ao anatin'ny saiko mihitsy satria raha ny programme androany dia tokony androany no mary azonao mba amina teo koa ntsika foana gaga nefa ny amin'izao fisehon-javatra zao raha ny tsy fahitana ny safidy dia tsy fantatro mihitsy ny am'izay Ia, ny fanadihadiana ataona eto monsieur Tina dia ny fanambaranao ny tena marina sy ny tena zava-misy marina ka miangavy anao mba ilaza ny zava-misy sy ny tena misy marina. zay tompoko ny marina azoko lazaina anareo tsy mazava any ka tsy fantatro zay naliany safidy fa tsy ny avay. Eny ary vita moa zany ny fanadihadiana mikasika an'izay resaka nambarinao zay eny ary dia mangataka anao mba hanao sonia ny firaketana soratra ty monsieur Tina.
monsieur tena dia voatery zay a tsy maintsy andefa an'ireto tontataratasy reto zany a eo anatry ny ambaratonga ambony a dia ny tribunal zany ka any aloha no mafantapantatra ny toeny angamba fa efa vita ny didinay tamin'ny resaka fanadiadiny brigadier eseo voka kely azafady Una dada tua. Fala saiza sarina teo. Tsy maraka anateo izy dia lasa miverina any. Zaro dada tua. Mandinika an'izao tsindra azo lena tao amin'ny madinika an'izao. Dia manerana anao valifaty tsy sindra foana izy. Tena ohatran'ny hafahafa firesaka ilay tovolahy izy fiaja. Anao fa mila fanaraha-maso akaikiny amin'izany. Sao dia tokony ampiatako menao tery izy. Aza ampiatana aloha izy fa aloha eritreretiny. Zay zany. Etsika mahita an'izay ataony eo. Zao zavatra tsy nataoko no hitondrana anaty amin'ny tribunal. Tsy anaiky tsony azy dada tua raha zao no mitoy a. Allô? Sarindra? Ay. Io aloha tiana aveko anao e. Allô? Ah? Dada tua, maty nge olo safidy e. Tsy anaiky an'izao tsony azy dada tua. Tsy anaiky an'izao tsindra azo lena tao anazy ato. Za tsy ho azonareo hitiditra ao amin'ny tribunal. Lasesa sy teo. Lasesa. Miala tsindra aminao raha misera ohatra tsy hita iny dia voatery tsy maintsy hitazona anao zay a ary tsy maintsy hitondranao any bureau mihitsy. Henry vita homana. Dia andao amin'izay, andao any amin'izay. Andao foana aloha e. Fazandray titondranao foana aty andao fa ary tsy mahita hitandry izao a. Indry maka ny tiavana dia sa mamony a madame Saoly. Sarotra be ity izany a. Tiako indry fa anaiky ifa tena. Tiako indry a. Dia andao aty. Dia izao a hitandry.
Hatala la juma kan tiavna, esa vedi mo mo madam so. Angen ji. Amali patun cinga vena watan sukti. Kune no. Molo wa kune zara no. Matni sa fide. Fa matna nilna. Na monten. Za tsy mandasa anao fa zay le zavatra zay. Ratsy ny raranao izy anambady an'iny tiny zao tsy namoy fotra zao le zaza. Ary ny tsy azo koa ina ny antony nandrarano an'le zaza tsy fanambady sa misy zavatra hafa koboninao misy koa ombady keo e. Mamperiferitra ana iza marina ny tena rain'iny zaza iny sa zany ampiasonao zasa i Martial. Tsisy zanako zany koa eo e Martial ny dadany. Nga mbola tsy ampinao namtanao ana sy nangalanao ny arena Martial. Ay zany izy. Polisy zay mety eo ambady tonga hono resa rehetra. Fandreo manaraka manaraka neny bro. Tsisy fanazavana tenao ty. Fandreo manaraka neny bro. Anao kosa madama tovy tsara livenana amin'ny maty. Tsy fatahoroko anareo a. Mama! Tsy aninanao ane sika mba antananao fotsiny aho hoe aiza ity no misy hividianana sakafo tena nona be awa tsy mety tsia efa maty ianao tsy afaka miaraka aminao tsony a
tsy le Tsika sindrisany dia tsy hita Tina tsony. Zay indrindry. Zao mbola hitady anazy tsika fa Nentinao? Tena tsy manofo mihitsy. Tsy manofo mihitsy ary neny. Lolonjaka le hitako tary. Lolonjaka? Lozino ty lazainy ty zazy ty? Matahotra ary neny. Tena mampalahelo mihitsy lesy mahazo Tina. Vita dia tsy dia biditra neky. Zao zay hoe tsy tapopoka na aiza na aiza. Ko sy fesanitro bainina le. Tsy nenjana be indray izy zany a. Enjana. Mandroe. Chefa. Tsy zana monana Tina. Sana muna Tina Tizava Arina mapamelo lara celana mama Tina Timana Tina postelana fitanzana Tisana muna Tina Tizami Arina tonga dia maparipara rehetra sy mampangovotra lara celana mona anazy Madame Saoul napaniraka ana fa tsy lasa izy Madame Saoul napaniraka Allah tsy hitako izy tena tsy hitako izy tena tsy hitako mihitsy izy tena tsy zaho tena tsy zaho sefa tena tsy zaho tena tsy zaho sefa tsy zaho ela zany namono ny Tina tsisy resaka aby zany lo fa andaonao manaraka anay any am'brok kama nanko anao fa maty any ty lahy Anao inona kala ratsana kely ty? Hitona tsara fa tsy maintsy anao androany. Satria anao ihany nahatonga zokiny atsika. Dia anina? Anao no sana vavy? Tandia tsara va isoko polisy indri androany. Manao ahoana ianao? Mipa salama tsara angamba ianao. Tiana ny aina Martial aloha no anarako e. Avy any amin'ny fiarahamoniny fahakalana no misy ahy. Any amin'ny fiainana manalavitra an'Andriamanitra. Tany fanjakan'ny Tsindry Azolena.
fiarahamon'ny mpanambola fa tsy misy toerana ho an'ny mahatra tany. Tonga tia rehefa avy niala tany. Tonga mba hitady fiainana mifanohitra amin'izany aho. Nefa kay mitovy ihany ny eto tany. Mitovy ihany ny eto tany satria rehefa tonga tia dia toa mbola niady rery ihany. Niady rery tamin'ny fiainana satria tsisy nampandroso tonga taty. Mingavy anao rehefa avy mamaky an'ity taratasy ity ianao dia meteza mba hiresaka amiko vetivety monja. Tsy anao veloma fa eto anilanao eto foana ako ary hitako ianao mamaky an'io taratasy io. Saotra. Izy ianao e. Iny efa voalazako taminao tao anaty taratasy iny ny anarako. Mandainga ianao. Zakatina Ramasiala no anaranao. Efa maty ianao. Kina mbola nielingelenanao velona ty indray. Mbola averiko aminao ihany a. Fa olombelona toanao a. Zao hitanao zao. Ary mbola tsy nandalo fahafatesana ny tenako. Fa iza marina ary ianao e. Ary inona le hoe fiarahamon'ny fankahalana? Ay, zany fiarahamon'ny fankahalana zany re dia zao a. Ny tanàna anjakan'ny Tsindry Azolena, ny fiarahamonina anjakan'ny fitiavan-tena, fiarahamon'ny mpanan-karena fa tsisy toerana ho amin'ny mahantrany. Azanao anao resaka lalina be toy izany a. Manomboka mampatahotra no miresaka aminao. Mamivarahotsana fanahiko ny mahita anao. Ao ary fa olazako anao ny anarako e. Dia ny fehviako. Tiana ny Aina Marsial no anarako. Avy any Ambato a. Ny anaran'ny dadako a Razafindrakoto Marsial. Ny anaran'ny mamako a Rabebe Arso farany Aina. Manana problema eo amin'ny fiainako a. Zany hoe isaky ny tsingerin-taonako a dia misy zavatra miseho foana eo amin'ny fiainanay. Zany no mahatonga anahy toy izao. Ahoana tsara? Raisy reny njakany zany lazainao zany e. Ary taona naterahan-jaka koa zany lazainao zany. Lolo ianao fa tsy olona. Dia tsy afaka ny ino mihitsy zany ianao. Mbola afaka amin'ity olona ve maty? Ary misy marina ve ny lolo? Valio a. Tantara ho any ny tantaran-jakatrany am-piandohana. Zao are, kamban'izy. Tiana ny Aina Marsial sy ny Zakatina Marsial. Nanantena ny anakambeny ray aman-drenin'izy ireo ka sika taony sorony izy olakely. Dia toy izao ny fisotro ny tantara. Mitandremy io. Taky hitsanao io. Manina sy manao taky. Mandeha io. Fa izy ianao e? Vadinao efa sasany ianao fa Ary izy ianao zany? Ahoana? Efa tonga ary ianao. Fa izy ianao a? Zao tsako anao. Raha tiaky alaka rehefa tsy ahanana an'izao rehefa anao rehetra zao. Dia omeko anao zany. Raha omenao anazy zany. Ary
zao izy mety sady zao mihitsy no eto aty mivadinao dia omeko fanamina be ianao omeko anao reo rehetrarehetra reo e aintany ianao miazakaza eny ary e tsy maninona fa ikeko ny teninao Marcella, aiza ianao e? Marcella, aiza ianao? Aiza ianao fifalatsaka ane ty zaza ty ry Marcella e? Ay! 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 Kina nataondry aty? Dia efa fantatry indray ve fa ho teraka indry dia mbola entiny manaiky aty alavitra aty ihany? Tsy fantako fa Marcella nitondra anahy aty e. Rakalo ty ary le zavatra zay ilainao meo aho amizay zay ilaiko e Ty aloha zazakely fa misy zavatra tsy mazava ny ataony vatindry iny hoany aloha eny angapaingana re aza torona toy iny zanakareo fa raha rena ny tadiavinareo dia omeko anareo zay tadiavinareo fa meo any zaza tazaiko aza tao sorona ho any le zaza zany ve iary fatra besaka raha notoa dia zaniko iny fizatra tantara ay mazava amiko zany zao fa tsy lolo tiana izy zao dia ho any aminy tiana manao ahoana manao ahoana mitady anao aho fa tsy nahita anao dia tonga aty ianao mihitsy zao nahatondiako aty fangay ianao tsy matahotra andray efa fantatro ny tantaranao ry tiana ay ianao kambana aminjaka tiana tiana mifona aminao aho fa diso natahotra anao loatra mba azonao lazana amiko ve zany njaka zany dia mpifaninona anareo fofombadiko njaka tiana ary tiana ary herinandro sisa tsy hahatanterahana amin'ny mariazinay dia toy izao no niseho fihinana indray ty mahalasa sainanao ty e tsy mitsahatra mitombo ribody ty rahona mahay teo amin'ny fiainako tya dia nahita fanafody aho nasitranana an'izany inona zany fana soa ny fanaitainako andraso fa rehefa hoaniko izy dia hitanao eo dia toy izany sy toy izany tiana nytsitaranay fanafody nilazany anahy io kay fanafody amin'ny ony tena mampalahelo aho zany tantaranareo zany ribody misy olombelona natao izany tokoa hoe ty ambonin'ny tany misy olombelona natao hiaritra ny mafy dia tohana izao dia hoaiza ianao zao ry tiana tsy manana le ahy zao hitanao eto zao any anaty ala any mba fatoriako dia zay ary manino moa raha hoentiko any aminay ianao sady mino aho fa tian'ny eny ianao satria
mantsy zaza ny tezainy. Zany ve? Tsy maninona raha zay ny tiana hoe. Sady amin'izay koa dia misolo toerana nijaka tiany eo akaikinao. Ndao ary. Ary inona ihany mbola atao amin'ity ramatoa ty aty? Eto-dratrinareo zany zao a. Tena mena rana marina ny vehivavy. Ary ho hitanao fa ho taperika androany ny ainao. Andeha dia tsy ho hitanao tsoitsoa. Manaja anao sefy. Araky ny baiko azonay moa dia nanantso anay amin'ny rahalahy ianao. Zay indrindra nampiasanareo amin'ny rahalahy mikasika ny rahalahy tiana sy madamo Saoly. Ka araky ny feo mandeha dia eno fa any ambanivohitra tsara farany ny misy azo roa reo. Ka itsika dia manataratasy ara-dalàna famosamborana avy any amin'ny tribunal. Ka baiko menanareo amin'ny rahalahy dia manao zay atongavana izy ireo farany zaigana eto amin'ny braontsika anaovana fanadihadiana. Voray? Voray chef. Ay. Taveo kaka. Parakay. Andraso aloha. Mbola hiresaka aminao ah. Tina, mbola hiresaka aminao ah. Tsy namitaka anao zany ah. Ny fisiany vehivavy iny ary tsy fantatro akory. Ny henoko fotsiny dia hoe raha vavan'ny mamako izy. Tina, anaraka anao any amin'izay alehanao ah. Bodo, fa inona no mahatonga anao tapa-kevitra anaraka anahy? Tsy fantatro akory aho zao na jolahy. Aza simbana ary body ny asambarana efa eo aminao ah. Zara mba naniry asambarana toana. Hatramin'izay ary efa tsy nahita. Mbola hita asambarana ianao rehefa tafiditra ao am-ponao Jesosy. Mampatsiahy zavatra be dia be zany teninao zany. Finona ny tsaronao? Ny malalako efa maty. Zany foana mba mpamerin-doha ahy sy mpampahery ahy amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa ketraka toy izao. Mety ho voasoloka zany ny toerany. Fangahy ianao ty ah? Tiako ianao satria ny fisianao dia mamerina ny mampatsiahy fiarahanay sy njaka taloha. Ny fahitako anao dia toy ny fiverenany njaka eo amin'ny fiainako indray. Nefa ny tsy afaka ho sambatra nefa ianao raha miaraka amiko. Tsy zany ianao ry bodo ah. Feno fahoriana foana ny fiainako hatramin'izay. Tsy tiako hijaly ianao, tsy tiako hijaly oatra. Mbola sambatritsika rehefa miaraka amin'i Jesosy ry Tina.
Zany tsy mahita ale. Nahoana Kindriamanitra? Nahoana kely soa? Hoe tanazy zazakely nareo? Zanako tiana zokinay ke eo ah. Tiana zokinareo ange ho ny tamin'ny tsara fare. Ha? Manitra? Tsara kely kosa izany. Boaka aloha, ka tsy rivy ilay tanàna tsara farla izay ny inspektera Benja iny sefa. Tena izy mihitsy io e. Raha ohatra tsika miakatra any dia aza miteny amin'ny olo tanàna hoe misy olona seriserintsika ianao. Zay zany dia ndao tonga dia andeha ary. Boda, andao aloha tsika iverina. Fa maninona? Andao fotsiny. Sefa ohatrany tsy madiko lolo reny olona reny a. Za koa mandinika an'izany vao tonga tsika sia dia tonga dia lasa zareo miverina. Ndao hoe arahana. Ndao ary. Avy any amin'ny tanàna inga ianao? Sady mba nahita olona lehilahy zay antsoina hoe Tina ny anarany. Eny efa tariko izay olona tanàna hoe Rikala kely ity. Ina nampiverina anao tamika teo e? Polisy ilay hitako teo. Dia ho aiza zany izao lohantsika? Manomboka eto amin'izay zany a. Dia fijaliana no iarahanao amiko. Satria ianao efa nisafidy an'ity lalana ity tsy maintsy hiaraka amiko. Efa vonina ary Tina, ary tsy vadika. Ninona zavatra manjoa anao dia ekeko anjoako. Fa zao aloha andeha hiverina kanetako aloha dia avy eo mandeha tsika. Sao dia tokony tsy hoany intsony ianao. Nefa raha hoany ihany ianao dia tandremo fihetsika anao eo natrehan'ireo ray aman-dreninao tsy ho fatana. Andehana ary. Boda. Sao dia tsy tokony andao an'ny ray aman-dreninao anao? Voninaraka aminao ary Tina. Sisy mahasolo anao amin'izao zavatra rehetra hita masoko izao. Misaotra, mandehana ary. Dia hoaiza Kindry? Dia tady Tina zokinay. Tina? Ie. Ary hitako iny dia tavin'ireny polisy ireny?
Saiko mananontany teo fotsiny izy. Ndao hiaraka amiko fary izy. Ndao. Avy andeha hoaiza? Andeha fa ianao mitahiry ny fahavalony malalaka iny ato. Za zany dia tavindry hita hevin-jiolahy ato an-trano sa tia ndry ho faty ahy tsika mianakavy rehefa tonga ny tsingerin-tanany. Andeha fotsiny ahy e, izay fantatro. Hitantsika eo ary izany. Inona koa ny ataony fianatream-piaratia ty? Fa manina anao izy e. Sara tsy mahay mipetraka. Problemanareo any aza hoentinao aty an-tranonay aty mihitsy. Ianao ihany mahatonga izao problème izao. Ny ataonao ihany mahatonga ny tiana tsy tafiditra ato an-tranonay ato. Ay mbola mikely andeha andry tena zaza mazan-doha mihitsy ndry maketezao tena andeha ny jolamoty farany asa ty zazy ty mety ty ditsika ato any anato yo tena sy mety ketsika eo mazan-doha mihitsy dokia idina ato idina diko ato mihitsy io zaza mazana mihitsy. Mety mihitsy ny ndry sady mipandiny ny kika gadra ny tsoky iny e. Za ndray dia tsy azony ataony an'izany fa efa mafilosy mazan-doha aleo hidy ao ny aza mihitsy. Zay mihitsy ny tsara azy mihitsy ny ao. Polisy. Vai ty! Funzeo! Vai ty! Funzeo! Andao, aingana malaky. Tena tsy hita sesy avo raha izy ale. Ndeo any lalanao dia ato a. Aleo tsy ampelena izy. Tena tsy hita mihitsy izy sevo a. Za koa ary ane mba faniny. Ino anga tsy lasa lavitra zany fa aloha dia tiavintsika manodidina eto a. Ianao nga efa niteny tamin'ny manitra hoe miandry amin'ilay toerana nolazaiko anao ry. Ie. Ary andao ary vonjena any fa efa lasa any indray zao io.
tonga soa eto ianao. Efa ela nanoriako anao mba hoentiko tiako iarana. Zany no tapana ny fiainanao hatramin'izay. Raha manaiky izay ho lazaiko ianao. Ahoana? Dia ahay any zavatra rehetra ary tsy hijary toy izao intsony ianao. Ahoana tsara? Anakarena ianao. Ary alala zavatra miafina. Ianao zany nahafaty an'ireny fianakaviako rehetrarehetra reny. Tsy manaiky ianao ray aman-dreny. Dia miomana ianao fa ny zandrinao faravavina io voninao. Tahaka ny efa natao taminao isam-pitsingehan-taonanao hatramin'izay. Tsy afaka nenaiky an'izany a. Tsy vaniny ianao. Maninona rehefa ianao tsy miseho? Iza nefa ny tokony ho inona? Kiratsy ianao no Andriamanitrako. Tsy Andriamanitra fa mahay zavatra tsy vitan'Andriamanitra koa. Andriamanitra ty mpamono olona fa mamono olona. Inona ary no tadiavinao e? Rehefa tsy anaiky ianao dia tadidirao fa eto am-pelantarako ny zandrinao faravaviny izao antsika miteny izao. Tsy ekeko zany zandriko ny vonaonao. Mandeha ary. Tsy ekeko aho zany. Ao ary fa ho tanterahako zany. Dia inona no ampanaovinao aho? Azavinao na ny zandriko fa ho tanterahako. Ary tia hita ianao dia iseho ahy. Tia raha tia hita ianao. Ay, tianao olona mampatahotra be ohatr'izao? Inona ny dikanao? Inona mba vitanao? Ary za vao saika teny aminareo mihitsy na somary mijanjanona kely mihitsy zany. Tena grave be reny tsy fahitana anazy reny. Tena fananetsika ihany aloha tsika fa tena tsy hita izay mandiana. Lolorangano dia sady efa mba haka torimasy kely koa fa tena vizaka. Faizanao zany e? Dosiva. Kazan'izay fa tafandro be tsika. Tsy haiko na zany na nofo na reraka loatra tsika.
ny fiaina vehivavy ny antsoantso tiana zany a ohatra ny tatoato inona rarana zany ndeo ary malamelaka tseva manitra ndao everiny vehivavy anakoroa kely reny tsy reny le olona tadiavintsika sy efa andeha verina nahita le raha atao hoe saoly iny izy dia lasa nanenjika azy any dia tsy hitako tsony aiza zao ny voantsika sindria ato anatin'ity ala mikitroko ty ndao any inona indray no mbola olazainao mety ahay zavatra olona ianao nefa tsy mihina fanampiana amiko ianao raha tena nampianahy ianao dia amin'izao fotoana sarotra zao ny tokony hanampianao ahy ny saratra natahako aminao fotsiny dia zao raha isinao tiako alety ary apetakovozinao fa iny no hitondra ny hery anao rehetra rehetra ary iny no hitondra anao hiala tany ty ala ty iny ihany koa no hananana fahefana ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina tandremo nefany raha tsy manaraka tsikirian' izay mbola olazaiko anao ianao a dia mety ho faty ianao tiako ianao dia misy tika reny matoa ampenako olonao e say dia mandeha anty e eny ary aza misy miatsika asy ty atanako ty a
Ary lasa izy tiana teo e. Dia lasa izy koa izy rovavikely. Za mihetsika tsy madama. Ary lasa izy daholo izy tesy ava. Eo aloha tiany entiny e. Ndao ary tiany entina aloha dia be miverina mijerena any. Zakun saloham no iwe Bailai no mafita zostanadro Nanginu Aha E faizet Fulan kwam noze Yana chawi yanti mocha maranye Wow wow
Sakafo tanany tadatoa sary bakoly. Zaho koa mbola hividianana. Ndry tsy ry tanany tsony fa efa lehibe. Mbola mahazo azy ako. Dia inona no vidiana indry? Zavatra tsara be. Inona le izy? Za tsy teny. Saory Sertina. Ahoana dadatoa? Nisy fivoriana iny nomaniko an'ny tanora ka iseno solotenanako any fa be marary be ny amin'ny hopitaly. Zany hoe dadatoa? Fa tsy anahirana be ve zany dadatoa? Tsy maninona ka. Za tsy afaka. Raha izany ary aloha dia aleo aho hiomana zany. Dia matoky an'sia zany tena. Eny dadatoa. Teto izany tadatoa biscuit efa miveriny tadatoa. Eriky mantsara. Eno kely e. Efa eo daholo zany reo nareo dia afaka mandroso amin'izay tsika fa taraky be fotoana. Mino hoe fa renjona ngamba sika dia misaotra nareo tanora nanaiky an'izao fanasana androany zao. Tsy tokony ho zatra no hoe fa tokony ho lafa zany hoe davapoaka zany dokotera ro zay fa manome fanasana anareo iny. Kanefa le be marary be any amin'ny hopitaly dia tsy tanapisy. Misy hotena anazy azy zany. Za koa tanora raha teo mivelinareo. Ny andro androany aloha dia andro mpifankatia, fantatsika rehetrarehetra zay. Amany mpifankatia anazy dia tanora ohatra tsika efa menao anaty fitiavana zao tsika angamba. Dia zavatra tena vomietsika eto zany ny momba ny fitiavana. Ary ny tena nahatonga ty fivoriana ty natao dia misy ampimay mba tsy hironatsika any amin'ny ohatra hoe fitiavana tsy tokony ho izy any. Indraindray zalany anaty alany mandeha manasivana te fa izao fotoana androany zao miavaka indrindra zany hoe tanora mendrika atsika. Anontany anareo ary hoe inona no tena hiantsonany olona raha hoe inona no ahafantarana anazy zany hoe tena tizy. Iza no afaka mala izay fanontaniana zay. Manaja ny fotoana omeko azy izy. Mafoy ny hainao anahy izy. Ary ato manome zay rehetra dia davoko izy. Mbola misy raika nanangan-tanana tato sa ny diso a? Tsy mampirafy azy. Marina daholo izay fanontaniana toy izay a, saingy tsy ampy. Raha ohatra izy ka nanome fotoananao fotsiny a, nefa izy nampirafy tany anamakahy fa manaja le fotoana nomenao fotsiny izy. Dia tsy izy zay. Ray koa manome izay zavatra tediavinao izy. Mety ho afaka atao no manome zavatra tsara be manao nefa tsy tena tiako ianao fa hiatsarako be loatsy. Ray koa tsy mampirafy izy. Mety tsy hampirafy anao fa mety manao tsinitsinina anao ohatra hoe miady aminao matetika. Izay zavatra atendeninao anazy dia tsy tanterazy. Mbola tsy ampy zay. Fa inona hoe fanontaniana raika? Manome zay rehetra dia izy ireo zavatra tenenina rehetrarehetrareo zany ao anatin'ny fitiavana zao. Fa izao no tena zava-dehibe eo amin'ny fitiavana. Ny fitiavana dia mampiova zavatra maro be. Zao ny fiainana zany. Raha navditra be za taloha dia nisy olona ray tena tiako be ny olona. Dia rehefa miteny tamiko olona io hoe
seria tsy tiako izao zavatra ataonao zao dia soroko daholo zay zavatra tsy tian'le olo tiako izay ohatra hoe miavinavina za aza miavinavina anao fa tsy tiako miavinavina tena raky ny teny zany hoe manaiky saina zany olo tiana izy ary manao zay zavatra tiany rehetrarehetra manome teny mamy tsy mora tezitra mifampiresaka tsara zany an'le olo teny marina daholo zay zavatra nytenenina rehetrarehetra zay ao anaty fitiavana zany dia manaja olo tiana ihany koa izy zany hoe olona tokana miaraha tsy mampirafy izy manao zay rehetra mahafaly ny olo tiana izy eo amin'ny lafiny rehetrarehetra ka am'izao andro fifankaty zao zany ary tanora dia tsara zany manoteny zany ary tokony ho arahantsika zany fa misy matsy milaza hoe tiako be anao nefa izy ary matiany manao deuxième bron na troisième bron masina daholo reo zavatra tenenina rehetrarehetra reo tsy diso reo fa ena ohatra ny tsy alezy zany dia zay zany misy fa afaka mirava tsika misaorana rehetrarehetra dia manao mafety mifankapisamatra dia mirava tsika dia samy manazy ny otiny mba ho filamatra saotra be manao ny matikisela mba afaka miarapetapetaka aminao ve zafady a ohatra ny endrika tsy dia vahiny aminazy io aiza niarana montsy fivoriana atsika omaly ohatra ny tsy alezy mihitsy anao tamin'ny maly tena mampatsiahy zavatra tena mampalahelo be ao amin'ny fiainako zany iny daty iny zany a satria zany tamin'iny daty iny a nafatesan'ilay olo tiako dia mitovy endrika be aminao zao mihitsy izy zany hoe tsy ngery-taona fianao lahelo koa zany ianao tena zay mihitsy ka tena misy itovizany be amin'ny tantarako ny tantaranao raha tantarako ianao ngamba ny tantarako a dia mety tsy ino ianao anefany a mbola isy fotoana raha mety hitantarako anazy aminao tsy haiko hoe oviny ianao manana fotoana malalaka tsy manino fa zay mampalalaka anao foana dia mampalalaka zany eny ary andraso lafaty vetivety aloha sy miazo fa allo Tina, tsisy nomeny an-tao alekale invitation rehetrarehetra zany a aty tonga fa tia mihitsy anao andaminany zany zavatra zany eno a sao dia sao andraso fa ho avy a vetivety fotsiny zao enina mialatsika fa ohatrany angatadalana zao fa iza le olona teo iny andraso fa ho tantaraiky aminao ihany momba n'iny fa sao dia aloha mampisy olana eo amin'ny fiainanao no hoe firesantsika na fotoanatsika tiako be aza raha misy fotoana eonako aminao mialatsiny tsy manina azafaty masotoa Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous. Hita mihitsy ny tony hoe tsy mahalala fomba
Ary nakaiza izy mianaka? Asa, zangapitahiry azy. Voteo izy ny telefona amiko fa misy problème. Maninona moa raha nitsorinao hatramin'izay fa tsy tianay ianao no ampisinao pitsony raha rahanay vao miteny izany ianao. Tsoroko aminao a, za efa elany tsy nakasitraka ny anambadin-janako anao. Ngaza zao tsy tianako ndeha ho vambadinao ary. Tsy mankasitraka ny raha io mihitsiny aho. Ay, zany fiatsara-melatry fotsiny nataonao hatramin'izay. Rehefa afaka ny olana anao, nefa ny ampifantariko anao a. Mbola tsisy nitsoahako ny fitoriana nataoko taminao. Mbola eo ampelantanako zany. Ataovy zay ataonao fa za tsy mirarahana zany. Tsisy atahorako amin'izany mihitsiny. Raha matompy tsara velatsia anao. Satria zao koa mpifantariko anao. Sy ny zanakao fampiry manja. Maninona tsara tiana? Manderaka bianany ataon'ny reninao e. Tsy menatra kory izy eo amasoko eo zany ny vava ataony. Zany mbola sisiana iarahana ihany. Rariny kozaka ohatra ka nanakana tsikiny eny. Zany mafafanao. Eny tsy manena fahozakaiko zany. Zao hoe, aza manantena ny ahitatsy ny mortina. Manena fahozakaiko. Safida, andraso aloha e. Mandanako ianao mandeha fa tsy tiako kory na mijery anao eo ary. Fanositosika kely raha ka ato tranoko ianao fa mandany ianao mandeha any. Aza fanositosika kely. Tsy tiako kory na mijery anao eo ary. Ka mandany ianao mivoaka. Ianao ihany no mampijaly any zanako eo lehilahy tsisy ilaivana anazy koa. Dia zao koa afatrako aminao a. Ifankahitsy. Tsy rarahako ataovy zay ataonao any, za tsy miraraha zany. Hoe vehivavy pisoloky. Nefa tadio a, raha maninona ny zanako iny tsy miala aminao a. Maroso. Manao madama mandraisa toerana dia mipetrapetraka. Ahoana ny anao zay madama? Tsy zany tompoko fa tonga eto aminareo a hitondra amin'ity fitarainany ity. Misy tovolahy zay mifankatia amin'ny zanako. Dia maniry ny akavady ny zanako io tovolahy io. Dia izany efa tsy nanaiky. Dia rehefa tsy nanaiky a dia tsy hitako zao zay nalehan'ny zanako na aiza na aiza. Ka zay mahatonga nahita rehefa fitarainany ity eto anaty anareo manam-pahaizana. Azafady areo taratasinao madama. Ka noho izay anton-javatra zay a dia tsy maintsy soraisina an-tsoratra zany a ny fitarainanao sy ny déclaration-nao mikasika an'izay a. Eny asy. Ya, ity izy ity madama fa dia efa mangataka anao zany a mba hanasonia ny fanambarana zay nataonao. Yes. Aí você tem. Mas me abre o banho. Eny ary dia hiezaka moa zay zany a natateraka ny asanay a amin'ny fikarohana ny olona zay voalaza anao eto ka dia omendalana ary ianao madama fa dia mirary soa eny ary tompo. Eny ary mandram-piaonany madama dao ary tompo aza be eritreritra fa dia mbo atao izy ty eny ary tompo io. Nahoana moa zany tsofaly e. Raha azoko natao raha nitsambikimbikina eraky ny tokotany dia nataoko.
ny renseignement tombontsika dia ato no mipetraky messieurs iny ka mila mailomailo fa sao dia manao fihetsika mahery hafahafa izy Izo! Manao na to? Manazanao tompo. Polisy manao ny asany saky antany anao ato fe no mipetraky messieurs ity azafady. Fa ahoana? Misy raha ilainay azy maika any amin'ny bureau ka mandroso izy azafady. Mandroso marasy. Izy monsieur Tiny? Aloha monsieur Tiny a? Eny to? Ia, polisy mpitandro filaminana manao ny asany tompoko miangavy anao mba hanaraka anay fa misy raha ilainanao any amin'ny bureau. Tsy azoko hoe zany hoe antsika manazava bebe kokoa no mikasika an'izay fa manaraka anay moramora no mba hangavianay anao a. tsy fantatro hoe inona ny antony. Any angamba antsika monsieur Tiny no manazava an'izay fa ny diany zao dia mba mangataka anao an-tanandroa mba hanaraka anay moramora fa mba tsy hisy zavatra hafa ataonao. Ka tsy fantatro hoe inona ny antony. Mialatsiny fa mba nitondra fitaovana azy monsieur Tiny ka raha mbola manao fihetsika hafahafa ianao dia voatery zay metaka ny fitaovana iny. Ka tsy fantatro ny hoany antony. Andao fa antsika manazava azy monsieur Tiny. Brigadier, sir, mba etikely alakely hoe le monsieur Tiny anaovantsika fanadihadiana anaovana ny fandraisana ny soratra mikasika an'ity raha momba anazy ty. Vrai sir. Dahoany. Io izy sir. Ay, mandroso anao monsieur Tiny mipetrapetraha. Araky ny fitarainana izay tonga eto am-pelantananay monsieur Tiny dia ianao dia voalaza fa tompona andraikitra amin'ny tsy fahitanany safidy ka manahoana mba azonao ambara mikasika an'izay toetra raha zay. Entiko chef, marina fa niasa zay safidy. Sao programme zany tsy ao anatin'ny saiko mihitsy satria raha ny programme-nay androany dia tokony ho androany no mahare azonao. Mba amina teo koa ny tsika ataona. Gaga nefa ny amin'izao fisehon-javatra zao. Raha ny tsy fahitanany safidy dia tsy fantatro mihitsy ny amin'izay. Ia, ny fanadihadiana ataona eto monsieur Tiny dia ny fanambaranao ny tena marina sy ny tena zava-misy marina ka miangavy anao mba ilaza ny zava-misy sy ny tena misy marina. Zay tompoko ny marina azoko lazaina anareo. Tsy mazava any ka tsy fantatro dia nalian'ny safidy fa tsy ny avy. Eny ary vita moa zany ny fanadihadiana mikasika an'izay resaka nambaranao zay a. Eny ary dia mangataka anao mba hanao sonia ny firaketana soratra ty monsieur Tiny a. Manaraka zany monsieur Tiny dia voatery zay tsy maintsy andefa an'ireto tonta-taratasy reto zany eo anatrehany ambaratonga ambony dia ny tribunal zany ka any anao no mampantapantatra ny toerana angamba fa efa vita ny didinay tamin'ny resaka fanadihadiana. Brigadier, esao voaka kely azafady.